Asan'ny apôstôly toko fa 4. Ny tantarany fahatanorany i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 4, andininy voalohany hatramin'ny faha 1. Ary hoy Agripa tamin'ny Paoly: mahazo mandahatra ny teninao ianao. Ary Paoly naninjitra ny tanany ka nandahateny hanalatsiny ny tenany nanao hoe: ny amin'ny zavatra rehetra iampangany jiosy ahy ry Agripa mpanjaka, dia ataoko fa sambatra aho, satria mahazo mandahateny hanalatsiny ny tenako eto anatrehanao anio, indrindra fa efa fantatrao tsara ny fanao sy ny adievitra rehetra amin'ny jiosy. Koa tsara antitra ianao mba mahareta hiaino ahy. Fantatry ny jiosy rehetra ny fitondrantenako hatry ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema hatramin'ny voalohany. Eny, fantany hatramin'ny voalohany aho, raha mety milaza izy, fa efa fariseo aho araka ny antoko, fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika. Ary ankehitriny, ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika no hitsanganako tsaraina eto, dia ilay fanantenana andrasan'ny firenentsika 20 izay mazoto manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra andro manalina. Izany fanantenana izany no iampangany jiosy ahy ry mpanjaka o. Nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inona raha Andriamanitra manangana ny maty? Ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro hanohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema izany, ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona aho. Ary raha ho vonoina ireny, dia mba nandatsa bato nanaiky izany koa aho. Ary nampijaly azy matetika teo amin'ny sinagoga rehetra aho, ka nanery azy hiteny ratsy. Ary satria very saina tamin'ny fahatezerako taminy aho, dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna ny ivelany koa aza. Ny tantara ny niovan'ny fo i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 4, andininy 12 hatramin'ny 20. Ary tamin'izany, raha nankany Damaskosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho n'ilay nitatao vonana ny andro ry mpanjaka, dia hitako teny andalana fa indro nisy mahazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izaho: iza moa ianao, Tompoko? Ary hoy ny Tompo: izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay hisehoako aminao, hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay andrahako anao, hampahiratra ny masiny hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina noho ny finoana ahy. Ny tantara ny fiainany taorinany niovan'ny fo i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 4, andininy 9 hatramin'ny 17. Ary amin'izany, ry Agripa mpanjaka dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho, fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny jentilisa, mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary zany no nisamborany jiosy ahy teo an-kianjan'ny tempoly sy nitadiavany hahafaty ahy. Ary noho ny fitahian'Andriamanitra ahy, dia mbola maharitra mandrakandroany aho, ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona afa-tsy izay nilazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy, fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny jentilisa. Ny farana ny fitsarana.
tsy maintsy mankany Roma i Paoly. Asan'ny apôstôly toko 4 ny 4 hatramin'ny 12. Ary raha nandahatra izany izy dia hoy Fesitosy tamin'ny feo mahery: ry Paoly ô, verisaina anao, ny fianarana be loatra no efa nahaverisaina anao. Fa hoy Paoly: tsy verisaina aho ry Fesitosy tsara indrindra, fa mandahatra tenin'ny fahamarinana sy ny fahononana. Fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany, ka dia miteny amin'ny fahasahiana eto anatrehany aho. Fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin'ny takona izany. Ry Agripa mpanjaka ô, mino ny mpaminany va ianao? Fantatro fa mino anao. Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly: hay, ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho kristianina. Ary hoy Paoly: mangataka amin'Andriamanitra aho fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tsy ianao ihany fa izay rehetra mandre ahy an'io dia hitovy amiko afa-tsy amin'reto gady rehetra ihany. Ary nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mba amin'izay niara-nipetraka teo aminy. Ary rehefa niala teo izy dia niresaka hoe tsy manao izay tokony hahafaty na hamatorana azy tsy akory izany lehilahy izany. Azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara izy.